Nilanao zao Zourayane eto amin'ny fandarana ℝ𝕐𝔸ℕ TV dia ankafaliana niarabanay anao aloha tonga so eto aminay dia ankafaliana tompoko lasy tompoko vavy niarabanay anareo any tokantrano any manaraka amin'ny fandarana ℚ𝕐𝔸ℕ TV amin'izao arivarivan'ny alahady zao dia eto izay solaingo tondra aminareo zavatra vaovao indray reny mozika mahafinaritra reny miarabanao. Salama tsara ianao manahoana? Tsara fa misaotra. Fahintsika koa sy hitako sava be manahoana Zourayane? Ça va ihany somary reradreraka fa mbola misy lalana nalia kely dia somary nanfio ara somary tsy dia tena ao amin'ilay tena izy fa voalohany indrindra aloha tonga tsy miarahaba hoy ny namany tezitra tsy tezitra mihitsy fa faly be ara fa natsitava amintsika mpanaraka ny TV Plus
dia faly miarahaba ny laingo sy mero izay mitoto mahandro dia mamasaka an'ity émission ity dia misaotra anareo ihany koa nanasa teto amin'ity sehatra ahafahana maneho ny zavakanto ity. Eto amin'ny kianjan-kanto moa misy atsika dia zavakanto tokoa le entina raha ondeha ho tantarana fohifohy ny momba sy ny lalana ny diaviny zany hoe zoraihany zay tsy zoviana amintsika intsony indrindra fa isika tanora izay nandalo an'izany rivotra mpanakanto zany tamin'ny taona 4 izy no nanomboka namoripori-kira teny dia tamin'ny 7 izy vao tena hoe nanomboka nanao prise raha izay nentina ilazana azy nanandrakandrana ny hira teny sy ny etsetra dia taty arindrina tamin'ny taona 2 taty izy zay vao tena somary niditra lalina tao anatin'le mozika mbola tsy dia tena nisy moa nety manana fa ny goûter no nampiasain'ny tovolahy tamin'izany andro zany nentina nanasoavana an'ity mozika ity dia taty amin'ny taona 5 izy dia nanomboka niditra ny-tsehatra tsy kelikely tao anatina mozika tamin'ny alalana fifaninana-kira anankiray izay nitadiavana mpamorona izay nahazoany larana faharoa tamin'izany andro zany dia niakarana an-tsehatra koa tao Antsahamanitra tamin'izany fotoana izany dia anisan'ny hira nahafantarana azy le mihevery anao anisan'ny nandalo tokoa izay rivotra hoe mihevery anao zay nametrahano mozika nametrahano sonihany tao anatin'ny hoe mozika malagasy zany izay ho resadresantsika eo ihany rehefa aveo fa hatramin'izao dia mbola mipetraka izany anarana hoe zoraihany zany fanontaniana ary hoe avy aiza ilay fitiavana an'ity mozika ity. Izy ity zany tena marina tena fitiavana hatramin'izay mbola kely satria tena mbola kely efa tena tia mozika ary tena efa namorona tany amin'ny 17 taonako tany angambany dia efa manoratsoratra dia mbola tsy dia tena nahitendry gitara kely no mitenditendrena tamin'izany efa niezaka namoriporona kely teny tany amin'ny taona 17 tany araky n'le efa niresantsika teo dia tiana le mozika ary nanaovana efa ezaka be da be satria tamin'izany rehefa te hiditra studio ianao dia nigoûter-nao nangoninao dia lasa ianao miditra studio fa tianao le mozika dia tsy mampanina le tsy mihinana goûter dia teny moa nandeha miandalana teny koa ny andro dia nanao prise tany amin'ny studio d'enregistrement dia mbola ohatr'izay ihany no ny fomba nentina na dia mbola tsisy nanosika ary ny taoriana. Raha zazakely zao ny hoe raisitsika ohatra tantanana nampianarina nandeha zoraihana ve tao anatin'izay hoe tantanana be zay vao tafavoaka tamin'ny mozika sa hoe tonga dia nandeha rery dia tsangandrery eo zoraihana nanahoana mikasika an'izay? Azo lazainao hoe tena nandeha rery satria araka le niteneniko hoe fanoezam-pahasoavana ny famoronana fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra moa zany ny talenta omena tsy hoe ampanetretena ny tenenako hoe talenta nomen'Andriamanitra ilay satria za tsy nandalina momba mozika mihitsy ny hoe niditra conservatoire na inona fa tena fitiavana no voalohany indrindra tao anatin'izy io dia nampiana tena foana mihitsy zany satria tiana le mozika dia taty aoriana rehefa hitan'ny olona ianao hoe tia manao zavatra ary tianao le izy dia ny olona indray manantona anao hoe ao ianao anao an'izao ao ianao anaovana album ao ianao anaovana ho atosika amin'ny tontolo mozika mihitsy zany dia teo ny nanomboka ny ina moa ataontsika hoe ny fidirana lalindalina kokoa rehefa hitan'ny olona ianao hoe tianao le izy dia hitany koa hoe mba misy zavatra aty aminao. Ka rehefa niditra lalindalina ary zoraihana nisy fotoana somary tsy haiko pause kely ve satria zay ny mantsy ny tany maro hoe lasaiza ary le zoraihana iny mandeha le miheverenao mandeha le nielanao za dia hoe iaiza raha le piran'izay taiza foana ianao tao anatin'izay fotoana ela be zay? Teo foana mbola velonay na sorana ny tompo fa tena ny fananiana somary niala teo anatin'le tontolon'ny hainao manjery mihitsy satria ny antony dia zao rehefa nandeha ny fotoana ka nisy nanosika ianao dia tonga amin'ilay fotoana hoe hivarotra foana amin'izay dia eo no ny trano mpamokatra indraindray maniraka anao hoe manaova zavatra ohatr'izao fa zaho mandeha dia teo amin'ny lafin'iny no ohatrany somary nakify kely anazy satria lasa tsy zahantsony no le zavatra ataoko hatramin'ny voalohany no entina fa ohatrany hoe somary
ahoana moa zany imposena kely ianao zavatra tsy dia tena mety aminao loatra. Lasa ohatran'ny hoe asaina manao randrana tsy manendrika anao ianao fa randran'ny olona hafa, dia indraindray nefa ny mpamokatra manery ianao amin'izay, dia iny ohatran'ny somary nakify kely anao hoe aleoko rehefa manana fahefana dia manao an'ity fa raha terena kosa anao zavatra tsy mety amiko dia aleo hijanona kely mihitsy ny aloha ilay mozika. Dia tao anatin'izay hoe hita taratra tao anatin'ny mozika nataonao ny fampifadianao gadona, hita taratra izy tamin'ilay mozika nilanao zato eo. Ianao nefa hita ihany ilay tsaingotsaingoka R&B any anatin'ilay izy amin'ny lalana feona hoe ohatran'izay, avy aiza mihitsy koa ilay fitiavanao an'izay R&B zay rehefa iny ianao nandeha irery? Ilay izy tena fototra ny aingako moa zany dia ireny mozika ireny no nitaizana anahy, ny soul, ny R&B, dia ireny no niainona hatramin'izay mbola kely mihitsy, ary tena hoe nakafiziko hatramin'izay ka hatramin'izao mandrapakipon'ny masoko. Fa ianao malagasy ianao mila zavatra hoe mba mampiavaka anao amin'ny vahiny. Ianao tsy hitovy amin'ny Boyz II Men, tsy hitovy amin'ny Cassie Jojo ianao na reny le mpanao mozika black tena amerikana ireny, fa ianao hijanona malagasy foana ianao. Dia fanapakevitra mihitsy ny ahy manokana hoe raha manao mozika, anao mozika malagasy ao anatin'ilay izy, fa ny traikefa sy ny zavatra tiako tany amin'ny mozika vahiny mba hoentiko kely ao ihany, satria izay mihitsy no namolavola reny zavatra reny, dia lasa mivady reny zavatra reny zany hoe mozika malagasy kely. Raha manao mozika malagasy kely le tonga izao ny alanao zao tsy mozika vahiny mihitsy, tsy gadona vahiny fa maheno ianao karazana salegy sy goma zavatra ohatrohatr'izany, dia nefany ataoko amin'ny façon, amin'ny fombako dia reny izy manome mozika zorayanina, mozika malagasy personnalisé kokoa. Mbola hidirantsika lala ihany izay resaka mozika izay, rehefa avy eo fa fantaniana kely mialohan'ny hira manaraka eo aloha hoe ny alanao izao ohatrany somary maheno mpitem-paritra mihitsy moa zany izy tsy azo lavina, taiza ho aiza no tany toerana tany efatra tany ve sa aingam-panahy fotsiny ilay hoe atao hira amin'ny mpitem-paritra ilay izy? Oui, za manokana zany lehibe tany amin'ny faritra foana mihitsy, tany amin'ny côte zany, Manakara surtout, indrindrandrindra moa Tamatavy koa izay tena mipetrahako ela be, dia reny kolotsaina reny sy ny dialecte ny fomba fiteny avy any anisan'ny fahazazako tena reny ny fiteniko hatrambola kely. Dia rehefa namamorona ary aho théoriana dia mba tiako hoe mba nasiana ny reny, satria malagasy anankiray tsisy hoe ny avy eto Antananarivo ihany na hoe ny avy any amin'ny sisiny Ramasina ihany no fiteny malagasy, fa samy fiteny malagasy daholo. Dia ohatran'ny mba aingam-panahy fotsiny iny zany nandeha hoe tia no miady kokoa amin'ity gadona ity, dia za moa mahay an'ilay fiteny paritra raha teo satria lehibe tany, dia izay nahatonga an'ireny. Anisany mampikambana antsika malagasy zany hoe fitiavana ny mozika sy ny kanto malagasy zany, indrindra ny génération taty aoriana moa zany, satria efa tany amin'ny 4 tany ahafantarana ny zorayanina, mino aho fa ny ankizy ihany koa anisany mankafy an'izany mozika mahafinaritra be mihitsy ny zorayanina zany eto amin'ny ℏ TV. Ndao andriary menanao aloha ny lalana hanolotra ny raha manaraka amin'ny mpankafy antsika amin'ity Lady Arivo ity. Ndao ary. Só fambatei resaka aminao, tsy anadala fa hitondra vaovao, azafady barô mba valio zafody ianao. Matetika manfantsika mifanena, ianao kosa miondrika vonjerena, iny indrindraneo nanosika iatefo eny aminao.
soriko lufianao nanintonay nanaitra ny fonam-babony fanay na endrika nabika tsara po mety amiko alo tiao matorona anatinanao faniriko ianao noldiky foiko hoanao miamiko manontolo ny fitavantsika ko tsara polpo zegny raha tiambasa sampranao tsy sagnatra eo vavana hita avao safosafo sangsang tsy jaly anao koa tampotambisanarô ny fitiavako siny androko sisa ko iarako aminao paradisa maty aminao rô zaho milela paradia omeo tia soriko lufianao nanintonay nanaitra ny fonam-babony fanay na endrika nabika tsara fo mety amiko alo tiao matorona anatinanao faniriko ianao nolty anao quadro tiako vadiandragny izy koa ekenao zao aby angata tona Tycker kao averko etonio ka izao tady tio zao de oanjaranao vononao ny tianao safidy anao tsy andao anao mihitsy nao vinanao vina ny foko ny tempo anao hatrizay kanakany aorina itianao atrano ninonina iseo no murana mafizombola weo safi
fitiavako anao safidiko anao izao anjaranao ianao anjarako ianao lay safidiko oh baby no tipinao kanao mamina mangidy nefinao lay safidy vononao nity andrimandraky izaka odory ilay fity tikinao ka ho averiko etoanio ka izao ntadideo zao de ho anjaranao vononao nity anao safidyko anao tsy andao anao mihitsy aho naovinanao ovina ny foko mitempo anao hatrizay ka nakany aorina ity anao atrany ninonina iseo nao morana mimafizombola oeo safidiko anao safidiko anao Zotendao anao zany mihitsy naovina ny foko mitempo anao hatrizay ka nagnany aorina ity anao foana ninina fotoany anao lay safidiko ka zotendao anao zany mihitsy naovina ny foko mitempo anao hatrizay ka nagnany aorina ity anao foana ninina fotoany anao lay safidiko safidiko anao Zotendao anao zany mihitsy naovina ny foko mitempo anao hatrizay ka nagnany aorina ity anao foana ninina fotoany anao lay safidiko zotendao anao zany mihitsy naovina ny foko mitempo anao hatrizay ka nagnany aorina ity anao foana ninina fotoany anao lay safidiko safidiko anao ya safidiko anao mbola mifandarana coulisson TV ny arahanao raha zao ianao vao manokatra ny jehinjery na mihaino onjam-peo zato teboka roa dia izora ihany ny vahinina eto androany nitondra an'ireny hira mahafinaritra be hira mbola tsy faheno izy iny ataony olona ouverture mihitsy ary angamba fa mandona be ny taony mba tantaro kely hoe izy iny zany hira vaovao mihitsy izay eo am-panomanana ny ina moa ny rakitsariny iny sy ny fanaparitana azy any amin'ny hainao manjery rehetrarehetra zay TV plus tsy ho adino mihitsiny dia efa ho atoato dia ho zaraina amin'ny
hainao manjery a rehefa vita zay ary tsy maintsy misy ny fampahafantarana an'izay moa zany a manokana na atao amin'ny fandaharana na atao amin'ny TV plus manokana. Dia efa miandry zany zay a. Mafaka manantena mihitsy atao amin'le tiatsika. Ao tsara mihitsy, tena tsara liraka. Raha somary mamadibadika pejy kely tamin'ny taona 2025 iverina kely amin'ny tantarantsika Zorayanina. Nisy an'ity hoe découverte talenta ity coup-de-pouce tamin'izany. Nanahoana ny nitrehana zany amin'io hoe nahazo laharana faharoa mihitsy Zorayanina. Le izy zany tena marina io fandaharana izy io tao amin'ny hainao manjery fahita lavitra national moa zany coup de pouce le izy dia fandarana anankiray nentina nanina moa nanaovana découverte na olona mpamorokira mihitsy dia nandray anjara tamin'iny satria hitako hoe nomen'Andriamanitra talenta dia natao le ina moa le fifaninanana dia avy eo mihitsy no zay vao tena nitatra kokoa ny ina moa fifandraisana amin'ny mpamokatra vao nahita moa zareo dia niantso dia nanomboka teo le lalana niditra lalindalina kokoa zany tany amin'ny 5 tany. Le fifaninanana io ve irany Zorayanina nentina tsehatra nanaovana le izy zay mihitsy zay découverte le izy zany io karazana tena mitady olona mpamorona tsy mindrana fa famoronana mihitsy zany hoe création nao manokana mihitsy miheverenao ny hira nataoko tamin'izay hira tany amin'ny 4 tany le izy nefa natao comprise efa natao fandraisam-peo fa ohatran'ny hoe occasion anankiray zany iny hoe 5 nisy an'le fandaharana sy fifaninanana dia nandefa an'le sanganasa moa dia niraisin zareo tsara dia nitohy ny fifaninanana dia avy eo niantso amin'izay ny mpamokatra taorinany. Ya dia télécrochet le izy na télé-réalité dia tao anatin'izany nisy fifampitaizana sy fitaizana mihitsy dia rehefa iny dia araka ny lazainao anay teo hoe niakatra an-tsehatra ianao tao Antsahamanitra ohatran'ny ahoana ny toe-pony zany hoe hiakatra Antsahamanitra voalohany zany moko ianao avy any amin'ny faritany dia niakatra teto Antananarivo dia tao Antsahamanitra ohatran'ny ahoana ny toe-pony miatrika an'izany. Le izy tena fihetsepo be amataony maromaro mihitsy ny satria ianao nofinofy hatrambola kely zany hoe ny andro iray mba mety mihira amin'izany atao hoe Antsahamanitra dia occasion anankiray tamin'izay satria taony natao ny ina moa famaranana an'le fifaninanana tamin'izay dia tena hoe tena nanamarika anahy teo amin'ny fiainako mihitsy zany hoe nandalo Antsahamanitra voalohany zany tamin'ny 5 na dia atao hoe efa zatra niakatsehatra ihany ana tany Matavy tany an-tsekoly indrindrandrindra satria anisan'ny tiako marihana kely anisan'ny namolavola ohatra zao zany dia tany an-tsekoly tany amin'ny lycée nianarako tany eto Matavy lycée Jacques be Mananjara nisy association ℝ𝕐𝔸ℕ zay association culturelle le izy zany sy fitaizana mihitsy dia miorganiser karazana événement io rehefa journée des écoles dia miakatsehatra mihitsy zay olona rehetrarehetra manana talenta dia ohatran'ny tsy dia nanavaoana le fiakarana atsehatra efa nitaizana foana na mbola tsy niditra tao amin'ny sehatrany atao hoe maty ihany fa nanamarika kokoa zany le hoe nihira voalohany teo Antsahamanitra tena inona zava-nitranga tamin'izay hoe vao nanomboka fatapatatry ny olona ny hiranao dia nanomboka nalazalaza sy niavaka tamin'ny feo sy ny gadona sy ny style napetraka izy Zorayanina. Inona zava-nitranga tamin'izay hoe fantatry ny olona voalohany izay? Voalohany indrindra aloha za olona tena tsy dia te ahoana moa zany tsy te ampiseho amin'ny olona hoe ity dia fantatry ny olona tena mifanohitra amin'izay kokoa raha ny tiako kokoa hoe mba tsy ho fantatry ny olona be loatra fa ny mozika ataoko no tiako fantana dia tiako ohatra ny olon-drehetra ihany hatramin'izao dia miaina ohatra ny olon-drehetra tsy te hametraka hoe fantatry ny olona miaina ohatra ny fiainanao amin'ny andavanandro fa mampiavaka fotsiny angamba dia hoe ny tombo ny fahafantaran'ny olona dia ohatran'ny somary vao maharana ohatran'ny manova be anao kokoa zay amin'ny zavatra ataonao mitandrina be anao amin'ny zavatra ataonao tiako tenena zany eto hoe fitondran-tena
raha ohatra ny hoe ianao taloha zany teny an-dalana taloha mety miaraka amin'ny namana sy ny tariny mety hoe iny misehoseho be dia lasa tsy dia tsara intsony le hoe tia misehoseho satria ianao mora tsarain'ny olona rehefa fantatry ny olona ary ahitany zavatra tenenina foana ianao rehefa hoe sendraka manao zavatra tsy dia mendrika toetra tsy mendrika eny amasom-bahoaka fa ny fiainana andavanandro za tsy nanova ninina teo amin'ny fiainako mihitsiny fa miaina ohatra tsika rehetrarehetra izao ihany tsy mihevitra ny tenako mihitsiny aho hoe stara zany fa ohatra ny olona tsotra monsieur tout le monde satria moa isika efa miresaka hoe ianao miakatra sehatra miresaka momba ny fiainanao sy ny ohatr'izay dia ny fiainanao alohan'ny niakatra sehatra indray no tiana hidirana kely mba ohatra ny ahoana zany hoe zora ihany zany rehefa alohan'ny hiakatra an-tsehatra ohatra ny ahoana zany ianao rehefa ao amin'ny kolisy ao za olona be fihetsem-po be zany ny tena marina sady olon'ny fo be mihitsiny dia stress aloha zany tena tompony be mihitsiny mialatsiny amin'ilay fiteny hoe tena tompony mihitsy satria tena farany olona tena stressé foana raha vao hoe hanao zavatra satria ny anton'iny matoa ianao zany stressé dia matahotra ny tsy hanome an'ilay tsara le stress tsy midika akory hoe fahalemena fa mifanohitra amin'izay ary ny olona tia hanome zavatra tsara no stressé fa ny olona tsy te rarangy iny moa ny raha iny io dia tsy matahotra akory ary izy fa za zany tena stressé be moa akoatra zay ny lafiny resaka hoe fihetsem-po le hoe hiakatra fa za olona tia ina moa zany hoe tia mba manao metimety eny ihany fa tsy hoe eny tsy haiko angamba mety hoe jejo angamba zany fa tia mba mijerijery fitaratra kely ihany aloha sao dia ataon'ny olona hoe dia tena zao kosa ve eny dia hiakatra sehatra ohatrany tsy manaja n'le mpijery dia izay fanajana ho an'ilay olona zany mba anaovana hoe mba metimety amin'izay mety vitanao raha hoe ny siblanao manokana indray no resana na hoe ny olona iantefan'ny mozikanao tsy haiko diso avy hoe zoraiana raha hiteny hoe ny 9 isan-jaton'ireo mpankafy ny zoraiana dia tanora avokoa efa napetraka mihitsy ve zay hoe tanora no sotoman'le satria saika resaka fitiavana daholo aloha ny hiranao fantatray hatreto le izy zao ny tena marina araka lefa teneniko hoe za olona fo be dia be fitiavana be mihitsany dia ataoko hoe 9 isan-jato ny hira foroniko ny hira mpitiavana mihitsy ny angambana za tsy dia tena mahay tantara politika tsy dia mahay mamorona resaka ohatrohatr'izay fa matetika fitiavana dia fiainana andavanandro hitako satria za olon'ny fiarahamonina olona miainao anatin'ny fiarahamonina olona tsotra fa tsy hoe anjely avy any an-danitra dia tonga teto dia tonga dia lasa mpihira fa olon'ny fiarahamonina mihitsy dia mazava ho azy ny zavatra soratako ny zavatra tena hitako eny amin'ny fiarahamonina taloha azo tena manamarika kokoa ny hira-pitiavana hoe makarary nytiako tenenina hoe manana inspiration kokoa rehefa mamorikira ka hoe misy olona mampalahelo io hoe jereo izy fanolozany tiany izy izao ny anaovan'ilay olona anazy haiko kokoa manora tran'izay ary tena vetivety aho mahaforona hira ao anatin'izay ohatra n'ireny miverenao reny izay anisany hoe iny zany nanamarika be anahy satria be da be ny olona taporen'iny no miteny hoe nanampy an'zareo ny teo amin'ny saraka tamin'ny olo tiany nampahery sy ohatra izany dia anisany hoe tena mandona foy satria ianao zany mba mahatsiaro hoe mba nitondra zavatra teo amin'ny olona nitondra ina moa zany fa ina moa ina reny ilazantsika zany amin'ny teny malagasy nitondra fampaherezana zay mihitsy nampahery an'ilay olona dia mahatsiaro ianao hoe mba nilain-jareo zany ilay famoronanao ya tena tsara totona mihitsy aloha zay zavatra teneninao zay satria tena mifanaraka amin'izay mihitsy koa le hira manaraka satria mitantara zao ianao amin'ilay hiran'iny hiran'ny tirika le hoe zanakao rafozako efa tsy anjara dia horesadresantsika eo ty hira ty rehefa avy eo fa tery mba tolory anay aloha dia mba mankafy kory zareo anay tokantrano any zany ndray ary ny hira manaraka ankafisy
hitako anazy tsy haiko marigny zay tany nandehanane tsy ady ny fanaovana ningany ty tragnonay fa de nandeha avao izy tsy mba nagnambara vinantonao baba tsy hitako zanakao rafozako fatsanjara vinantonao baba tsy hitako zanakao rafozako fatsanjara azo menatsigny izy fa fomba valizatseo lahateagny mampisy korontagny ia tsy nandinike fa mora mivalike haligninao vady ny fanaovagny ny laozanyao Quize nilaozanyao vinantonao baba tsy hitako zanakao rafozako fatsanjara misy andro izay tsy nahitako anazy tsy haiko marigny zay tany nandehanane tsy ady ny fanaovana ningany ty tragnonay fa de nandeha avao izy tsy mba nagnambara ny laozanyao hitako zanakao rafozako fatsanjara ny laozanyao vinantonao baba tsy hitako hitako izy rafozako fatsanjara nokea mandehana riasoti jaliaka Mbola ny fandarana ℏ𝕬𝕬 TV ny arahanao eto amin'ny kianjankanto misy anay izay tolorana fisorana entoina satria ohatran'ny tena milolohan izao fandaharana izao mihitsy manome hasina an'ity fandaharana ity ℏ𝕬𝕬 TV ny arahanao mbola izy Zorayanna miaraka aminay eto nitondra ny nirany tirika iny mba tantarao fohifohy hoe ohatran'ny ahoana ny nahatonga anao safidy ny nira iny hoe ho ataonao manokana. Anapiko an'izay hoe moy Zorayanna somary sarotondrotony amin'ny resaka mozika tsy hoe sarotony hoe beksitina amin'izay tsy izay tiako tenena fa nanomboka 13 taona ianao nefa nikitikitika an'izany hoe resaka mozika izany nanahoana ny fanasivanana azy iny manokana arak'izay tena mero izay. Le izy zany zao inira iny ira efa faheniko tamin'izaho mbola kely inira ireny dia misy fotoana mandeha le hira eny amin'ny fahita lavitra eny dia zaho sendra mba ohatrany dia mba mitendritendry sotra izany dia nitendreko le izy dia ohatrany nafinaritra kokoa anandray ny hira le izy satria ohatrany hoe mahafatsiaro ny fahazazana zany dia tonga dia lasa moa dia nitendrena dia nataoko prise kely sy ohatra izany dia iny izy lasa hoe hira niraiko mihitsy nangataka fahazahoan-dalana tamin'ilay tompony fotsiny zany hoe Tirike Augustin izay namana ihany koa izy zany mosoko be dia izay tsy sarotiny mihitsy fa nataoko amin'ny façon fotsiny ny fomba
fanaovako azy fotsiny zany loko kokoa no nanaovako an'le izy. Dia iny izy iny le izy zany tao anaty navoakako ohatr'izao fotsiny le izy dia zay misy moa le namana zany maka hoe mba meo anahy le izy fa tsisy resaka hoe communication be hoe namoahana an'le hira na le hira ara tsy mbola ataontsika hoe betsaka angamba tsy nahenao le izy fa eo am-pikarakarana zavatra kely mihitsy manko zao na resaka famoahana single maromaro sy raky tsara le efa niteneniko teo dia reny ao anisany ao anatiny daholo zany. Fa ianao zany efa manana trano famokarana manokana mihitsy anaovanao an'ireny hira ireny? Tsy hoe famokarana be manahoana fa za araka le niteneniko hoe nisy fotoana ohatrany natsiaro malahelo kely ianao hoe rehefa tsy manana fahafahana ianao dia tsy afaka manao zavatra dia mba miezaka mba nanangonangona zavatra vitsivitsy ahafahana manao production zany ahafahana mamokatra ny hirako indrindrandrindra dia zay no nahatonga anao hoe vao misy zavatra vita dia tonga dia ataoko. Za ihany manao anazy ny akamaroany le izy moa zany ataontsika hoe 900 isan-jato ny zavatra ataoko amin'izao raha ny ataontsika hoe ny album teo alohaloha zany mbola fiarah-miasa tanteraka amina mpamokatra daholo fa le ataoko amin'izao tena hoe autoproduction tanteraka mihitsy manomboka any amin'ny fandraisana feo dia misy namana manampy zany avy eo amin'ny resaka fanatsarana fa ny eo amin'le resaka hoe famoronana sy prise fandraisam-peo zato isan-jato avy ety amina daholo aloha zany hatreto. Azo lazaina hoe mandroso ny mozika sasany amin'izao raha itenenantsika izao somary efa niova tiako tenena hoe miova any mirona kokoa any amin'ny resaka varotra ve Zoraïana satria ahoana kosa moa efa tamin'ny fahatelo ambin'ny folo taonanao ianao no miketrika an'io dia ahoana moa zany tsy mba hisy tombontsoanao manokana mety hoe misy voakasika izay hoe commercial zay ve le mozika any Zoraïana? Karaka le niteneniko misy zany ny zavatra na ho amidy arany fa rehefa tsy mety aminao kosa aloha ny mivarotra an'le izy satria ianao mihitsy no tsy mety aminao le zavatra ho amidy dia aleo tsy manao satria mety hafahafa be ianao na dia ataontsika hoe mandeha ny karazana mozika maro samihafa ka rehefa hitanao hoe tsy mety amin'ny feonao tsy mety hoe lasa ohatran'ny ridicule ianao ahoana moa zany lasa hafahafa be ianao manao an'le izy amin'le hoe randrana manendrika ny hafa no ataonao dia lasa ohatran'ny hafahafa dia misy limitiny ihany zany ny zavatra ataoko hoe aty kosa aloha mbola manakaikaiky ny zavatra ataoko sy ny zavatra tiako hatramin'izay dia haiko manao an'ity fa raha ohatrany hoe mihoatra hatreto za moa tsy hanonona hoe mozika inona mety tsy ety amiko hoe tiako daholo karazana mozika rehefa voafehy ny fanaovana azy hoe ohatra fotsiny hoe rehefa mpanao kilalaka ianao dia mahay kilalaka dia tena chapeau aminao manao salegy ianao hainao io dia chapeau aminao dia nefa za tsy mahay an'izay ohatra fotsiny dia na hoe mandeha ary iny ohatrany tsy dia mazoto loatra ny hiditra ao anatin'le izy satria mety hoe hafahafa kokoa ny fiain'ny olona anao an'izay satria za tsy mety hoe randrana ny olona hafa dia ohatran'ny hafahafa fa le izy tiako za tia mozika malagasy za tena faran'izay tia mozika malagasy fa raha hoe za manokana mihitsy no tena anao an'izay mozika malagasy rehetrarehetra dia mety somary hafahafa satria misy ny olona hoe tena zao nefa mety amin'ny feony mety amin'ny zavatra nana lehibe azy hatramin'izay. Dia tao anatin'izay resadresantsika izay zao intelo ianao zany namerina an'izay le hoe randrana mety hoe manendrika ny hafa zay zany hoe misy fenitra mihitsy zany apetraka anao anatina mozika hoe Zoraïana ty dia raha ohatra hoe misy misaoty an'le balise zany io zany rehefa nihaino an'le izy amina gadona zany ve no mety hiaviany hoe tsy fetezany any amin'ny lafiniranao io? Le izy eo mihitsy izay resaka gadona zay misy gadona tiako nefa mety hafahafa raha manao an'le izy dia somary nanao an'le izy ary aza ohatra zany efa nanandrany tamin'ny taloha zany le producteur mihitsy no miimpose anao hoe manaova zavatra ohatr'izao fa zay no ilain'ny olona dia nefany natao le izy nandramana dia ohatran'ny hafahafa izy ange afaka atao fa hafahafa somary hafahafa kokoa amin'ny olona miaina tena ohatran'ny hafahafa ange zany ohatran'ny
tsy hitovy amin'ny ny olona mpanao an'izao raha anao ny fanaony ihany dia tsy hitovy aminy mihitsy dia aleoko mihitsy manao hoe tena aleoko angamba tsy manao an'ity afa tena tsy mety amiko le izy dia zay no anisany janonako zany zay efa niteneniko teo ihany janonako somary miala teo amin'ny tontolon'le hoe niarana asa tamin'ny producteur satria ianao ny imposé iny ianao hoe tsy maintsy manao an'izao ianao dia somary nijanona kely atao reny amin'ny 2010 ka hatramin'izao. Raha ohatra zany hoe ampanaovintsika kilalaky Zorayanina dia izy mandihy fotsiny fa mety hoe tsy dia manendrika azy loatra zay le izy mety hoe zay mihira ihany koa mety hoe mihira zay le izy tsisy hoe mozika ratsy zay aloha dia apetraka hoe hoe tena tiako mozika malagasy ary ny rehefa voafehy le izy dia tsara mozika malagasy sika nge manankareny fa rehefa tsy dia metimety amin'ny ny ina moa ny fahaizanao zany zay dia aleo ia ndao indray ary sika nolotra hira indray ao anatin'izany hoe fitiavana be hoentin'ny Zorayanina izany atao anatin'ny ℝ𝕐𝔸ℕ TV mbola mitoetra ny fiarahantsika ndao indray ary aloha e. Sindanyayay nahatsara ятра-mézay oh baby bravo fonako ny fo adino ireo asaloha sady fony anilanao faly ao manananao fitiavako anao tsy fefena miamitombo fa tsy miena sady fony anilanao faly ao manananao fitiavako anao tsy fefena miamitombo fa tsy miena anilanao 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 mamiko akaikinao 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 tiako anilanao 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 mamiko akaikinao 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 tiako love you because I love you tiako nilanao anilanao misindanyayay nahatsara ятра-mézay oh baby ravo fonako ny fo adino ireo asaloha sady fony anilanao faly ao manananao fitiavako anao tsy fefena miamitombo fa tsy miena sady fony anilanao faly ao manananao fitiavako anao tsy fefena miamitombo fa tsy miena anilanao 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 mamiko akaikinao 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 tiako anilanao 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 mamiko akaikinao 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 tiako because I love you
anilanao mamiko akaikinao 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 tiako anilanao 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 mamiko akaikinao 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 tiako anilanao 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 mamiko anilanao akaikinao akaikinao baby akaikinao tiako anilanao 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 mamiko akaikinao akaikinao yeah baby anilanao mamiko Tiana lo ciao matungazan Camila no for now where we stand now Ya no nuti it's wet Anila quel for now One telling to Tan mask iwisanand dia tu yan no yan lutinui teu taruku to bang ni tuntulku ore final tweu anila queu anaiza misiai na ginafton ni sai quella sanim now and for a tiano lo ciao matungaza Camila no for now where we stand now piano nuti it's wet anila quel for now one telling to time do-do-do do-do-do yeah do-do-do do-do-do Tentando se mismet ya takurit se a vita kunim Satira quando e viene con mantur caffè un senso wow la laughter now nice mi sai na inafton ni sai quella sanem now and fun tiano lo ciao matunganza Milano for now, where we stand now. Piano nuti, it's wet, I need a quel for now. One telling to Qatar.
Dia mamaraparana ny resadresaka sika rehefa avy nianoka an'ireny mozika isan-karazany ireny mitory fitiavana be sy ny etsetra ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Fandarana _𝕀ℕ𝕋𝔼𝔼 TV ny arahanaao eto amin'ny kianjan-kanto misy anay izay manam-bahiny fa ho avy eo ihany resadresaka amin'ity vahiny malaza ity rehefa avy eo fa saika ny tamin'ny fotsiny zoray ihany hoe ohatrohatrany ahoana ny programmanao atoato sy ny atsoatsy. Alohan'ny amaliko an'izay aloha dia hisaotra kely an'ity zokibeko ity satria anisan'ny manome an'izao sehatra izao izy aty amin'ny kianjan-kanto izay nisy olana kely moa teo zany nahazo azy mbola resahanareo ihany zay fa amaliko ny fanontanianao amin'izay dia eo am-panomanana zany za amin'izao single maromaro vitsivitsy amin'izay fahefako manokana satria autoproduction tanteraka nataoko izao mandra-pa misy fiaraha-miasa vaovao amin'ny mpamokatra indray zany dia efa mpanomanana clip raky tsara sy raky peo amin'izao izay voaka atsoatsy dia mbola manasantsika rehetrarehetra ihany hienina mozika malagasy hiezaka foana izay ny hanome ny sosiny tsara nataontsika hoe elaela izay tsy niaonan'izay dia hitondra zavatra vaovao sy tsara ho antsika rehetrarehetra izay tsy mivoana amin'le mozika malagasy mitaiza foana izay moa zany niahatra amin'izay rehefa manoratra hira dia fitaizana foana. Sao dia metraka fanontaniana ny artista samy artista. Faly mahalala azy aloha fa za zany reto le génération tonga taoriananay mahafinaritra ny zavatra ataonay isany dia mirary soa fa rehefa zavatra tsara hitan'ny olona foana ihany na atosika io na tsy atosika io na atao inona fa dia mirary soa fa isan'ny tarika mahafinaritra akafiziko. Enatry efa eto ihany ianao nisan'ny mampivahiny tsy vahiny izy fa tompontrano manahoana mikasika ny kianjan'ny kanto manahoana ny sehatra fahana mivalapatra tanatin'ity toerana mahafinaritra ity. Raha antsika mahita izao moa zany anareo ty anareo artiste ty atsika ty zany anaovana an'izao mihitsy no nanaovana azy ary faly asa dia tonga nareo raha misy moa artika tsy tonga nareo akory atao fa raha ny tokony izy zany atao isaky ny zomato misy kabare dia isaky ny sabotsy azon'ny olona tsotra alaina ndraindray misy manao mariazy ato misy fiangonana ato misy rehetra ary efa lady dia na hira gasy na moraingy zay no izy amin'izao fotoan'izao nefa ririnina ny andro dia mpihira gasy rehetra tsisy eo ny mpanao totondry mbola tsy vonona ihany koa fa efa manangana fédération zareo hikarakara azy dia be dia be ny olona makato na mpanao gazety ny protestante efa tato ny katolika efa tato ny amerikanina nanao fanentanana tato ny ambassade ray manontolo mihitsy momba ny fitovian'ny lahy ny vavy ny karazan'olona rehetrarehetra ny fifandeferana dia mandeha tsara izy zany zao ary eto manararaotra fa efa natsanganay avy roa eny ny teo amin'le may simba no ato zao raha ohatra ka tanty anankiray ny teo nampinay vao mainka nataina ngezangeza kokoa sy tsaratsara kokoa zany ka aza misalasala tongava raha anao zavatra na hianatra tsy hoe la isy formation atoanareo tarika vao misonitra formation na olona ao amin'ny table de mixage zany satria matetika zalahy reto mahay mihira fa le olona mikirakira azy olona tsy mahafantatra ny hirany ny sonorisateur n'olona tsy voatery afantatra ny hirany toa hoe eto miakatra ny feondrano eto miakatra fa anao ny tokony mameny zay dia zay mameny fitaovana ianarany zareo raha tianao izy zay ngamba ny teny farina fa dia mbola soa ny coulisse ihany koa dia alefaso ny hiranay fa zay tsy manam-bola anaovana matraka ary mety possible ve possible ve rehetrarehetra hoe Zourayana sy Rosy mety anao fitiorinana indray andro any tonga dia mitapolaka mety mihitsy anisan'ny artiste ny hirany Rosy ange anisan'ny taizanay mbola kely zay dia efa mihaino karazana mozika malagasy maromaro ary anisan'izany Rosy inona moa ny olana amin'izany mozika tsisy frontière io hoe hatreto dia hatreto fa misy fotsiny hoe mety aminao ve kosa aloha fa mozika tsara daholo mihitsy miady amin'ireta fa zay tsika menakavy maro zay tenao zay
tiako ampitaina amin'ny olona fa tsisy public be dia be zany eto Madagasikara. Ny olona tia hira dia mijery fety dia mandoha vola. Ray ihany reo. Tsisy an'izany hoe tia andrakota andrabe laingy zany. Fa ianao le tompony ndraindray mampirisika ny olona hisarasara bazana. Tsika tsy mijery anina, tsika tsy mijery an'ity, ty mozikana zao, ty kolony makatsy, ty kolotsaina, ty tsy kolotsaina makatsy. Diso zany. Ny olona tia hira dia rehefa tsara dia tonga izy dia mandoha vola izy tompoko. Tsy azonao terena izy. Rehefa tsy tian'io, tsy tian'io na ataonao inona io na ataonao inona io. Amatoty iny dia misy antony zay. Dia ajao le fitiavan'ny olo zay. Za zany tsy mba nanavakavaka tarika izany mihitsy na iza na izy. Ary zay ndraindray mahagaga ny olona amin'ny tenako hoe mara za miado an'ny kolotsaina. Fa ny kolotsaina zany eny misy karazany, misy hira natao ialàm-boly, natao andizana. Aza terena hanana tononkira mitapolapolaka be le hira andizana. Fa andizana iny, ny hira reto enona dia misy tonony dia misy mélodie. Dia iny indray hafa ny jazz dia le improvisation sy ny fiinterprétenao œuvre efa misy no atao hoe jazz. Misy standard dia mahay visa tsy mahay. Fa za pitoviny le rangaty sy ny tarika mpanao bapamba sy ny mpanao tapa-maitso sy ny mpampandihy vitombena na za pitovina fa samy tsara daholo. Raha zany mbola antaninareo na adiny indray raha tsy vita fa ok zay fa manaraka indray. Iena re misaotra betsaka misaotra ny mapetrano mamiazo kianja tsara tarehy zao afaka tonga aty ihany koa nareo manao izay hetsika tianareo atao misy ny tompon'andraikitra mahafinaritra be mihitsy ato amin'ity toerana ity sady maka rivotra no mifoka rivotra no ety an-jaridaina no misy sehatra maro ahafahantsika maneho ny zavatra tiantsika atao tonga avy ety Mahamasina isaona ihany koa Zorayanina dia mirary soanao mba ho lasa lavitra amin'ny mozika satria izay ianao vao hita dia mirary soa. Misaotra betsaka dia mpanantenanareo fa mitondra mozika vaovao atoato hoe eny amin'ny haino manjery isan-karazany. Ka dia misaotra anareo ny gisanay sy ny ondrinay sy ny akanga sy ny sakanay sy ia dia tsara be mihitsy mahatsapa an'izay hoe firehana hoe manandratra avy ny kolotsaina sy ny kultura zany eto Madagasikara satria vitsy ny sehatra tahaka an'izao dia mamerina ny fisaorana ary manamafy ny firaritsoa dia izay indray ny vita androany dia azadiny ny famerenana isaky ny alarobia amin'ny terola latsaka fefany ary ny sabotsy amin'ny rora latsaka fefa ny fandaharana colisson TV naranao androany Zorayanina vahinay isaorana shop style napiakan'ny tenako metoky anareo mandra-piona veloma daholo velome mametoky anareo dia mandra-piona velome bye bye Easy, satria fananadino anao nianao azany laozany nangainy rery foana teo niazoko ny fitiavany tsy navelany ho anao intsony fifanafindra toerana vavao natolony ho an'olon-kafindray meverenao hadino izy avelao izy am'izay ty toneny fo fa tsy izy rery no afaky tianao ka alaviro ny famoizam-po ny anjaranao tsy ho very reo manam-pity be dia be ka leo izy andera lao satria fananadino anao ianao azany laozany nangainy rery foana teo
masiko ny fitiavany tsy navelany ho anao intsony fifanafindra toerana vavao natolony ho an'olo kafindra mevery anao hateno izy avelao izy am'zay tiny tony eo ny fo fa tsy izy rery no afaky tianao ka halaviro ny famoizam-po anjaranao tsy ho very ro manafity be dia be aleo izy andera lao aza miaiko e tena resy anao oh yeah fa tsy izy rery ano azo antena kanyamboponao indray no ataovy fantany de handresy anao rehefa nindray androany mihevery anao adino izy avelao izy am'zay tiny tonany fo fa tsy izy rery afaky tianao halaviro ny famoiza halaviro anjaranao tsy ho very ty betabe aleo izy andela mihevery anao adino izy avelao izy am'zay tiny tonany fo fa tsy izy rery afaky tianao Jala